Ampitovolantsika trany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray amin'ny ity alahady fa 7 ny volana Oktobra taona 2024 ity. Alohan'ny resantsika ny afatra amin'izao maraina izao dia manasantsika miaraka ivavaka ary aloha. Ivavaka isika Tompo. Velom-pisaorana anao indray fonay Andriamanitra amin'ity maraina ity. Izay toe fotoana ifanomezanao aminay isan-kalahady. Manakolazaina aminay indray ianao ary izay indrindra no angatahako aminao ny mba hampanginanao izay feo tsy avy aminao ary hitendreo ny molotro hanambara ny afatrao. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny teny soratra masina izay akatsika ny afatra amin'izao alahady maraina izao dia arak'izay hitantsika amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko 7:4-12 ka mitohy amin'ny toko 2 hatramin'ny 2. Toko 4:4-12. Timoty faharoa toko 7 ny 4:4 ka hatramin'ny toko 4 hatramin'ny 2. Rehefa hita zany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitorian'ny teny, mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen. Amin'izao alahady maraina izao dia ny anjara torotentsika dia tsoahana avy amina boky anankiray atao hoe epistily pastoral. Bokin'ny Timoty sy Titus dia isany atao hoe epistily pastoral. Zany hoe epistily voatokana manokana ho ampitaina ho an'ny mpitondra fiangonana na evangelistra mpitoriteny sy ireo mpiandraikitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Noho zany rehefa mahentsika hoe epistily pastoral zany dia mety hiteny angamba ny ianao hoe tsy ho anay zany io texte io androany pasteur fa tokony ho anareo ihany, maninona toriana hoe ho an'ny rehetra. Tsy mahakasika zany fa tokony ho an'ny olona ao amin'ny fiangonana nahoana no toriana eto. Disitsika. Paoly apôstôly, ho an'ny Paoly apôstôly dia tsy voafetra ho an'ny evangelistra ihany sy ho an'ny missionnaire ihany ary ho an'ny pastora rery ihany ny mahampitory ny filazantsara. Tsy natokana ho an'ny professionnel entre guillemets fa natao ho an'ny rehetra ny fanambarana ny filazantsara. Satria ny vita batisa rehetra na vita batemy rehetrarehetra dia na eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika dia nahazo iraka avy hatrany hitory izany filazantsara. Ary manamafy zany eo amin'ny 2 amin'ilay toko 4 izay vakitsika teo dia hoe mitoria ny teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Zany hoe tsy ao anatina cadre anankiray précis fa mety foana io na iza na inona ny circonstance n'izany toerana hitoriana izany. Dikan'izay zany dia natao an'ny rehetra ty teny ity.
Ary ao anatin'izany ihany koa zay lazany eto amin'ny toko fahefatra andiny faharoa eto de hoe ao anatin'io le hoe mitoriany teny mandrese lahatra mampirisia mananaramafy zany hoe tsika rehetra dia natsona andresy lahatra natsona hampaherin'ny olona donc zany a de ny vao manomboka zany zao taika zao dia natao atsika rehetra le izy no zany ny fanotaniko zay apetraka amitsika indray ary de zao vokatry zay ny pantanina mipetraka ao amintsika mpitory teny hoe ahoana ny hahatongahy ho tena mpitory filazantsara mahomby ahoana ny hahatongahy tsindriko tsara hoe hahatongahy ho mpitory filazantsara mahomby un bon prédicateur de alohan'ny amalitsika zany fanotanina zany dia everiko fa tokony ovaliana koa zao fanotanina manaraka zao manao hoe ahoana aloha ny hahatongahy ho ahoana filazatsika zany comment être un bon prédicateur zay vao hoe comment devenir un bon prédicateur samy hafa zany le devenir sy être le devenir zany hoe mandeha miandalana ka lasa tonga mpitory filazantsara mahomby sy efficace sy ny hoe être eto zany tsy resaka teknika tsy resaka fahaizana miteny tsy resaka fahaizana manao teny tsara lahatra fa ilay fizianao mihitsy ahoana ny fizian'ny olona ny maizy azy mpitory filazantsara ahoana ny fizian'ny mpitory filazantsara fa tsy hoe ahoana ny hahatongahy ho lasa mahomby kokoa alohany fa resaka teknika sy fahaizana dia miatomboka aloha amin'ny atao hoe fiziana être un bon prédicateur avant d'être avant de devenir un très bon prédicateur ny toromarika zay maimipôly eto dia mazava tsara hoe miazy aloha ny fizianao aloha no important aminy zay vao ny fahaizamanao tsy ny fahaizamanao no mahamaika matetika maso ny olona rehefa ada hianatra ho mpitory teny izy de hoe ahoana ny fahaizamanao ho tonga mpitory teny tsara tsy ny fahaizamanao mandeha ny aloha fa ny fiziana ny maizy azy anao dia zero tsara ny andiny faefatra ambe folo am'ilay texte teo andiny faefatra ambe folo am'ilay Timoty faharoa toko fahatelo de zao no voalazany ao hoe fa ianao kosa dia mahareta am'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao amin'ny teny frantsay izy raha baiboly teny frantsay de zao ny filazany azy zao hoe demeurer en ce qu'il a appris le hoe mahareta ohatrany manambara durée na manambara faharetana fa eto mitoetra zay ny tandrifoko aokanao hitoetra na hoe aokanao hitoerany zavatra rehetra zay nampianarana anao sy nampinonanao zany hoe aokanao lasa fonenany zany teny izay torinao zany zany hoe tsy porte parole fotsiny ianao fa ianao mihitsy no lasa fonenan'lay izy lasa habitation lasa toera fonenan'lay teny samy hafa ny porte parole zao ohatra zao ny porte parole ana gouvernement na porte parole ana entreprise dia omena communiqué izy hoe ty ny taratasy vakio any amin'ny télé vakio amin'ny radio vakio any amin'ny tambajotra de zay tsy miengage an'lay mpitondra ny afatra fa hoe ity no afatry ny orinasa sy ny lehibeako de miala fa isika tsy natsona ho mpitondra afatra fotsiny eo matsy nitako fahalemeny formation rehetrarehetra misy na fampianarana mpitory-teny na fampianarana évangéliste na fampianarana pasteur de porte parole ny forme olona ho porte parole na fiangonana fa tsy ny traverse azy le zavatra lazainy tsy conviction personnelle tsy zavatra
ahora zany ny zavatra mitoetra ao aminy no zavatra zarainy io le rehefa mitory ny afatr'andriamanitra ohatr' zao a ny olona miaino anao de malala hoe zany zavatra torinao zany zavatra iainanao zavatra mitraverse anao ny maniera fomba hitondranao le afatra dia hita hoe zavatra mikorina ao aminao mihitsiny izy hatra ny atampidokatra ny ampaladia fa tsy hoe zavatra tonono ny vava fotsiny izay no lazain'ny Paoly eto hoe aoka hitoetra ao aminao aloha ile teny zay vao zarainao mihafa misy teny mahafinaritra zay ny bokyny Ezekely any manao hoe ny teny tamin'ny mpaminany Ezekely Jehovahandriamanitra hoe nafarany izy hitondra ny afatra hoano alio izy orona taratasy eo ny Ezekely toko fahatelo amby telopolo andiny fahatelo izay na tsy diso hoano izy le orona taratasy dia rehefa nohaniko le izy Ezekely dia mangidy tao ambavany aloha tamin'ny voalohany fa rehefa nameno tsinainy dia tonga mamy toy ny tantely zany hoe tena ianao mihitsy aloha mila mitsakotsako an'le izy ianao mihitsy aloha mila mihinana an'le izy ianao mihitsy aloha mahita fi sy tsiro zay ianao vao mandeha manambara an'le afatra ary tsy mitovy ny impacte ny zavatra torin'ny olona tena mitraverse azy hoe zavatra tena ao anatiny sy zavatra zay torina fotsiny donc ho atsika zay mieritreritra hitory ary efa mpitory ny filazantsara dia aoka aloha zavatra torinao a mitoetra ao aminao zany hoe ohatra hoe manao bain tanareo ohatra hoe manao bain de langue manao immersion ao anatin'le zavatra ambaranao mihitsy hen'ny olona izay miainanao mihitsy hoe mivibre any aminao mihitsy zany zavatra zany misy fomba fiteny française hoe je parle avec mes tripes ça je parle juste pour parler tsy mitovy ohatra le fiteny hoe parler pour rien dire blablabla ny betsaka heninao hoe maivana ny zavatra lazainy tsy hoe resaka tsy fahaizana fa heninao mihitsy hoe poakaty le olona miteny sy hoe rehefa miteny le olona de heninao mihitsy hoe tena zavatra avy any amin'ny tsinainy mihitsy zany ozy izy ny teny frantsay zay lety hoe aoka ny tenin'ny Kristy aoka ozy izy Paoly ny andininy faefatra amby folo hoe fa ianao kosa dia mahareta am'izay zavatra ny anaranao na koa hoe fa ianao kosa aoka hitoerany na aoka ho fonenany zavatra zay nampianarina anao sy nampinonanao tena hafa mihitsy zany zany hoe lasa trano hitoeran'ny teny ianao zay ianao vao micro indraminy teny ho an'ny hafa ahoa tsy hoe ohatra ny bafy io hoe juste andalovan'le feo fotsiny de samy miala de pianao i bafy io de tsisy nininao raha sokafanao ohatran'le tamin'ny andro taloha reny tsy malala ny olona ny ambany volo any no mamaky mihaino radio de iza ao anatin'io boaty io ve zany ny olona miteny zany sokafanao le boaty tsisy olona zany eo fa fil sy korotakortamby tsika tsy radio tsika tsy bafle tsika tsy micro fa isika trano homenany teny mba avy eo zay vao miapita le afatra any amin'ny olona izay zany zavatra lazainy eto no zany rehefa ianao mitoerany ianao zany lasa trano fonenany teny dia lasa mamolavola ny toe-tsainao io lasa ahoana filazana zany mifasone tena mamolavola ohatra n'ireny mpanao vilany tany manga reny ka mahatonga anao hanana fomba fijery hafa mihitsy mioriente ny fijerinao mihitsy io satria mitravaillanao maraina atoandro hariva le izy manao réflexion tsy mijanona le atodohanao vokatra lay teny mitoetra ao aminao zay ny voalohany deuxième étape de zao io teny io dia lasa mistructuré an'lay conviction anao ny mahasamihafa ny olona zay ny fiteniny foana matetika eto amin'ny kipedy ity zahay de tsy manana lecture littéraliste ohatran'ny sasany hoe tanareo rehefa le manao débat de tonga de verset ny azo no mipopoka be ohatran'ny mitraillette non tsy cartouche de balle ohatra zany ny soratra masina fa ny soratra masina dia miformaté conviction miformaté ny réflexion de iny no miinspiré ahy avy eo amin'ny conviction amin'ny zavatra atrehako rehetra na fiainam-pirenena io na fiainam-pianakaviana io na fiainam-piangonana io na fiainam-piarahamonina io zany hoe ao zany ny source
de réflexion ako ary ao no travailler ahy ka ananako ny aviako ireny zavatra rehetrarehetra zay ohatra zaraiko aminareo eto ampejy reny na politique io na inona io dia fruit d'une réflexion puisée dans la parole. dia verenatsika le 540 zay voalaza teo am'ilay toko fahatelo zany hoe fa ianao kosa dia mahareta am'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao zay nampianatra anao zany zany hoe akohatry lay hoe zavatra mitoetra dia fantatrao koa le olona nampita azy aminao zany hoe misy karazana fiombonanaina mihitsy eo amin'ilay mpampita hafatra sy le olona ampitana ny hafatra zany hoe tena misy connexion miainga avy any amin'ilay teny dia ianao travaillen'lay teny dia avy anao mampita an'lay teny amin'ny olona dia le olona mandray an'lay teny koa misy fifandraisany any aminao ary zay no mahatonga an'lay teny ho lasa efficace zany hoe parole incarnée ozy ny teny vahiny ny fanontaniana mipetraka aloha zany ho antsika mpitoro ny filazantsara rehetra na pastora na mpitandra na evangeliste na missionnaire na mpiandry ninina toerana misy anao rehefa mitory miafatra ianao dia zao hoe move anao hitoerany teny io move anao fonenany teny sa juste rehefa mare an'le teny anao dia ohatrany falifaly fotsiny ohatrany fanoaranao amin'ny filazantsara hoe misy olona ozy izy tahaka le voana fafy teny amoron-dalana dia falifaly fotsiny entantanto fotsiny fa tsy lalipaka eo zany misy zany kristianina superficiel émotionnel ary io ny problème ny kristianisme ao Madagasikara ny akabiazan'ny olona mameno trano fiangonana rehefa alahady maraina dia kristianina émotionnel andeha hivavaka zany fa reradraraka kivikivy trotratrotraka na sorosorena dia andeha hivavaka zany hoe mandeha amin'ny alalan'ny émotion de donc izy mitady soratra masina na tenin'Andriamanitra juste pour calmer an'ilay fihetsepo amin'iny fotoana iny zany hoe lasa mialatsiny am'le fomba fiteny lasa boîte à pharmacie zany ny soratra masina mba hanaovana calmant vidy dafalgan vidy efferalgan mba ampitoniana le lomo miketriketrika fa tsy profond tsy lalipaka ary eo ny problème tsy kristianina profond fa kristianina superficiel fa ny zavatra ilaina raha teo mpitory filazantsara isika dia aoka aloha le teny hitoetra ao anatinao mihitsy dika ny hitoetra zany a mitravailler anao mihitsy saina fo fanahy ary avy eo iny midecentre anao ary io tena grave io teny io rehefa mitoetra ao anatinao tsy mamela anao hipetrapetraka fa io mibouscule anao tsy mamela anao hipetraka amin'izao fa manosika anao ary io le lazain'ny Paoly apôstôly fitiavan'ny Kristy no manery anay rehefa une fois io mahazo toerana amin'ny olona mitravailler-ny olona ka tsy mamela ny olona ho tafandromandry ary dia mametraka atao hoe diatanana tsy azo kosehana na atao hoe trace indélébile zany hoe rehefa tena mpitondra ny afatra marina ny olona dia lasa tena iray aminy mihitsy ilay teny ka ohatrany hoe tsy haintsony manavaka azy ohatrany olona misotro kafe misy ronono sy siramamy nytiako tenena eto ianao zao rehefa misotro kafe ka nasinao ronono sy siramamy io kafenao tsy fantatro ntsony hoe aiza amin'io le rano aiza amin'io le vovo-kafe aiza amin'io le ronono aiza amin'io le siramamy fa rehefa misotro azy anao dia hoe kafe or ao anatin'iny kafe iny sady misy rano misy siramamy misy kafe misy ronono donc zay koa hoe rehefa mitraverse anao io tenin'Andriamanitra io dia tena mameno ny fiainanao rehetra ka tsy azo sarahana io no manahirana am'ireny olona miteny hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy tokony hiditra lalina amin'ny raharaha-pirenena tsy tokony hiditra amin'ny raharaha politika tsy tokony hiditra amin'ny zavatra hafa fa aoka tonga dia nitondra ny teny eny ambony pilifre sabatsamana ohatra zany izy rehefa ny teny io no mitoetra aminao zany hoe le fizianao mihitsy
ary tsy misy parti ao amin'ny tenanao karazana ohatrany hoe compartiment hoe tia momba zao fotsiny tia momba fa rehefa ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona dia mitravaille azy amin'ny zavatra rehetra ka tsy mahatonga azy ho tafandromandry. Noho zany tsy tokony hisy zany mpanompon'Andriamanitra amiko mpitondrany hafatra ohatrany Timoty zay lazain'ny Paoly eto manana double langage fa teny ray ihany satria lasa tena iray amin'le zavatra zay ambarany sotorony izy. Ary rehefa lasa iray amin'ilay teny io anao, io am'izay no manainga anao avy eo. Force ohatrany dinamita mihitsy io manainga anao, mamelona anao am'izay alehanao rehetrarehetra ary mahatonga anao ho lasa lasa mamelona tahaka ny rano mangatsika mitondra aina ho an'ny olona maty ketaheta. Ka zay andalovanao, zay andefasanao ny teninao dia mamelona ny olona izany. Zay no afatreto. Noho zany dia rehefa iray amin'ny teny anao, zay anao vao prêt, zay vao complet ny formation anao, dia zay anao vao hoe inona am'izay ny teknika, fomba fampitakafatra, fahaizana amin'ny teny, retorika, kabary sisy. Fa tsy ny mandeha mialoha. Ny zavatra tsikaritro amin'ny formation na mpitory-teny any amin'ny sefala, sefatela, tsy haiko daholo anaran'ireny sampana mampiofana olona mpitory-teny reny, dia la ny mahamaika ny mpampianatra sy ny toeram-panofanana dia ny teknika. Tsara zany fa ty amin'ny deuxième plan. Fa alohan'ny anarana ny teknika dia tokony atao mazava tsara amin'ny mpianatra aloha ny hoe ahoana ny atonga n'io teny io tena mitravaille anao mihitsy. Tanareo ny mpianatra Jesosy anankiray atao hoe Natanaela, rehefa hitan'i Jesosy teo ambanin'ny aviavy izy dia hoy izy Jesosy hoe indro ny Israelita tsisy fitaka. Ina ny atao mahatonga Jesosy miteny azy hoe indro ny Israelita tsisy fitaka? Satria nipetraka eo amin'ny toeran'ny hazo izy mamaky ny Torah amin'ny fomba jiosy zany mipetraka amin'ny taona mamaky Torah dia mirone an'le izy mieritreritra an'le izy manao réflexion an'le izy fa tsy hoe mamaky fotsiny. Probleman'ny kristiana malagasy maro mamaky baiboly tsika tena tsara, mamaky soratra masina tsika mizara verset eto amin'ny Facebook eto zany moa raradraraka ny verset, fa problema tsy ampy le réflexion, tsy ampy le analyse, fa tonga de mandeha amina émotion fotsiny, de lasa kristianina émotionnel, lasa kristianina superficielle. Hanika rehefa sendran'ny olona mahay manipuler an'ilay verset koa dia mora azo reny olona reny ary reny le voalohany voafitaka de le mandeha tsero. Io le lazain'ny soratra masina ianareo zay mitoetra tsara tandremo sao dia voafitaka. Fa na de lolo voafidy aza raha azo atao dia voafitaka. Satria tsy olona profond fa olona maivamaivana ohatran'ny akofa. De vao misy rivotra mitsoka de iny koa izy adiny tendance de lasa any izy. Makatiny reny rivotra de ariny tendance de lasa any ray izy. De ohatray foana ny fiainan'ilay olona. Rehefa ao anatinao zay hoe tena lasa tena iray aminao zay ny teny, de iny aveo manome anao ny capacité, ny fahaiza manao eo amin'ny fomba fitoriana filazantsara. Iny no afahanao miintervenir amin'ny situation rehetra. Tiako be misy izy hoe ho vonona na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany hoe tsy miandry hoe andraso aloha mbola andeha antany amin'ny pasteranay aho hoe ahoana ny hevitra io, na koa hoe andraso aloha izy hoe fa tonga de manakolazaina amin'ny situation rehetra. Ny mpanompon'Andriamanitra hitoerany teny manakolazaina amin'ny zavatra rehetra ny teny, fa tsy hoe ty tsy ty domaine ara-panahy, ty domaine ara-nofo. On peut avoir une opinion dans toute situation économique, sociale, politique, ny situation rehetrarehetra. Afahanao manitsy olona, afahanao mitondra fomba fijery vaovao naiza ny toerana zay ametrahana anao. Noho zany
ny compétence amiko dia vokatry ny conviction. Voilà. Ny conviction ny olona rehefa mazava tsara, rehefa tena mipetraka tsara ary tsy azonao ozongozona izy tsy ao ny conviction, vokatry lay réflexion sy mitoetra amin'le ten'Andriamanitra, dia iny no manome azy ny compétence na ny fahaiza-manao rehefa avy eo. Satria lasa tena iray amin'le teny izy, ka le teny mamelona azy ary le teny manaingy azy. Ary non seulement lasa compétence le izy, fa lasa motivation. Eo zany le source anankitelo, conviction, compétence, motivation. Rehefa mazava ny conviction ny olona anankiray, vokatry ny hoe tena travailler azy le teny ary tena iray aminy le teny, dia iny no mitarika azy hanana compétence, fahaiza-manao eo amin'ny fanatanterahana ny fitoriana filazantsara na koa ny compétence eo amin'ny fiainana andavanandro. Za koa dia tena zany. Ahoana ny atrehako ny fiainana andavanandro, dia avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra io no hananako compétence. Ary fahatelo, ny tsy tovizana amin'ny olona sasany, tsy mateza ny sasany satria nahoana tsy mazava ny source de motivation. Fa ho an'ny olona izay mazava ny conviction dia tsy mila motivenao izy. Azonareo ve le motivation? Tsy mampiasa an'ilay atao hoe le bâton et la carotte. Tanareo le technique le bâton ou la carotte, rehefa mitaingina ambon'ny apondra ny olona, dia mba hampandeha an'ilay apondra, soit asianao karoty mitsiravoravo eo tanao fa torana le karoty fatorana tady dia atao eo alohan'ilay apondra, dia ohatrany andeha hisambotra an'ilay karoty foana le apondra dia mandeha mafy izy. Na koa rehefa tsy mety izy dia kapohany. Be dia be ny kristianina ohatr'izany, ny kristianina mila asiana karoty eo alohany, mitady motivation hafa. Na sanatrian'izany atao évangélisation marteau, kapohana zay vao manao zavatra, fa tsy zay. Un vrai prédicateur dia olona manana motivation, mioripaka ao amin'ny conviction-ny. Satria afaka miteny tahaka ny Paoly zay, fantatro zay inoako, ary rehefa fantatro zay inoako dia fantatro ny lalana alehako, ary mazavako ny conviction, ny motivation-ako. Ka tsy zay tenin'ny olona rehetra gauche à droite io no isy impact amiko amin'ny motivation-ko, na isy ny fanatsatsoana, na isy ny fanenjehana. Io lala zay ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ino no saraka antsika fitiavan'ny Kristy, fahoriana va sa fantrano sa mosary sa sabatra. Mazava ny conviction ny Paoly. Rehefa mazava ny conviction ny Paoly dia inarrêtable izy amin'izay alehany. Izay koa ny atao hoe olona mahomby amin'ny asa fitoriana filazantsara. Noho zany dia aoka tsika ary ny afatra eto ampamarana dia hoe tena hitoeran'ny teny, aoka tsika ho trano fonenan'ny teny. Ao amin'ny Kolosaina 3:7-10 milaza an'izao teny zao hoe Kolosaina 3:7-10 mianaran'i Jesosy, izay soratra rehetra nomeny tsindry ny mandrin'Andriamanitra. Non, Kolosaina 3:7-10 aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Eto tsy resaka miemagazine verset hoe mianatra verset be dia be, tsy zany. Tsy hoe mahay verset be dia be dia pla reny le perroquet na bibliciste amin'ny filazako azy. Fa aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra. Ilo voalohany zany hoe tena mitravay anao betsaka ary amin'ny fahendrena rehetra. Reo le izy. Zay zany no afatra ho antsika amin'ity maraina ity ka amaranako azy dia ny hoe aoka ny teny tsy ho teny fotsiny fa aoka hikoriana. Misy terme fampiasana ray aman-drenaka zay hoe c'est dans les veines ao zany vazaha. C'est dans les veines, mikorina ao amin'ny lohanao, amin'ny fonao, ny sainao. Zany hoe tena io daholo no mameno anao. Dia rehefa izay no mameno ny mpanompon'Andriamanitra dia prêt, tsy mitsoaka ninninna situation mitranga, vonona izy hijoro sy hanambara ny heviny mandona ny zavatra rehetrarehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavaka isika.
dia raha laza voninahitra ho anao rery any Andriamanitra ay. Misotranao amin'ny ity lahady maraina ity izay nampirisianao anay hoe aoka ny teninao hitoetra betsaka ty anatinay, hamolavola ny sainay, hanome conviction mazavaka hafantatra izay enonay, ary ahatonga anay hanana motivation koa amin'ny alehanay rehetrarehetra. Ka io ndray zahay amin'ity herinandro vaovao ity, ny anaranao Jesosy, amen. Zay ndray ary fa dia mirandro foantsika, nome fotoana antsika amin'ny herin'ny tozo indray raha sitrapon'Andriamanitra. Tena matako.